mianatra eo tongotrao. Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alakamisy ity manona ny fahasoavan'ny tompo amin'ny mainy koa ary mirary ny soa mandrakariva ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandaran'izao mitondra mbavaka indrindrandrindra ho an'ireo izay misedra olana manokana ankehitriny tsaroa fa tsy miady irery ianao izay koa dia mitondra mbavaka sy mitolona mbavaka miaraka isika loha indirantsika amin'ny lesona an'io dia hivavaka-tsika. Andriamanitra tsara indrindra velom-pisaoranao izahay satria mbola menao izao fotoana izao manokana fa nay miaraka aminao ireny tokoa izay raha mba hovaova ka ny famasinanao ny fahatsaranao izany ny tena hianjaka ao anatinay tonoana sy angatana minaran'i Jesosy amen. Lohaten'ny lesonantsika androany dia manao ny soratra masina sy ny fahamarinana mitana anjara toerana lehibe ny soratra masina amin'ny filazantsara manontolo amin'ny fanambarana amintsika momba n'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana manana anjara lehibe amin'ny fanambarana ny fahamarinana amin'ny baiboly ny testameta vaovao sy ny testameta taloha ny soratra masina mitombina tokoa izany indrindra rehefa miresaka momba ny fampianarana hoe iza Jesosy hanao inona no nahatongavany mbetsaka Jesosy sy ny mpianany no manondra ny soratra masina mba hanamarinana fa izy ny Mesia hoe Kristy manao hoe fa raha nino any Mosesy ianareo dia hino ahy satria nanoratra nilaza ahy izy fa raha tsy mino an'izay nosoratana ianareo ataonareo ahoana no hofinin'ny teniko. Any amin'ny andininy hafa indray dia nakan-dalan-teny avy amin'ny Eksodosy Kristy ka nilaza hoe moa tsy mbola nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo nilaza ny amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra ihany koa i Zakaria fa Andriamanitra nampilaza ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola hozy izy atao anatin'ny toriteniny tamin'ny Pentekosta dia hoy Petera manao hoe ry rahalahy tsy maintsy ho tanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazan'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Tsy lahatsoratra momba ny siansa tsy akora ny baiboly tsy manazava ny fomba fizarazarana ny atome izy na ny fandidiana ati-doha zava-manan-danja mihoatra lavitra noho izany no ataony ao ny tontolo-kevitra mampisy heviny ny tontolo misy atsika izy no fanalahidy mamony varavarana fahazavana mahatonga ny maso ahita fa tsy nisy azy dia raha ohatra ka tsy teo mihitsy izy dia ho nitoetra atao anatin'ny aiziny sika ka tsy nalala akory ny fisian'Andriamanitra na ny anjara asany eto amin'ity zao tontolo zao ity na ny andohantsika izany na ny hevitry ny fiainana eny fa na dia no avy ihany koa aza fa dia tombontsoa lehibe ankehitriny no ananantsika azy manana sy mahafantatra ny lalana marina isika noho ny ten'Andriamanitra ary afaka miala amin'ny faratsiana isika noho ny ten'Andriamanitra. Noho izany dia aza malaina raiso ny ten'Andriamanitra ho jiro manazava ny fiainantsika tokoa any ho ampinga manohana raha sendra lafo ka ny fanahy masina ny ankahery antsika mandrakariva amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola ve-mpisaoranao zahay noho ny amin'izany teninao izany rina tokoa zahay mba ovaova mandrakariva ho sakafo ho azo ny fanahinay any ny teninao ary hatonga anay hatanjaka sy hahery amin'ny fotoana rehetra aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.